Tompo aminareo aneny fahasoavana sy ny fiadanana ary ny famindrampo avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Isaotra sy idiran'ny Tompo isika amin'izao talata maraina fa 17 volana May 2024 izao. Ny salamo 490 ny andinin'ny voalohany hatramin'ny fahatelo. Salamo 490 ny andinin'ny voalohany hatramin'ny fahatelo. Ampiombona ny feontsika ampanao salamo isika isaotra sy idiran'ny Tompo manao hoe: mihira firam-baovao ho an'i Jehova, mihira ho an'i Jehova ary tany rehetra, mihira ho an'i Jehova, misaora ny anarany, lazao isan'andro ny famonjeny mahafaly, ambarao any amin'ny jentilisa ny voninahiny, ary any amin'ny firenena rehetra ny fahagagana ataony. Amen. Hivavaka isika. Tompo, indreto tokoa izay manolo-teny eto anatrehanao, satria tsaronay ny fitiavanao. Natolotra ao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay nanolotra ny ainy hamonjy anay. Derainay sy ankalazainay ny anaranao, Tompo, ary indro izahay manavao ny fanoloran-tenanay indray eto anatrehanao, ho mpanompo mahatoky anao, ho fantsona hitoriana ny filazantsaranao. Avelao heloka izahay, Tompo, amin'izao fo, satria tsaronay sy fahatanterahanay. Tsaronay fa tena tianao izahay, kanefa dia isan'andro miala mandrakariva amin'ny sitraponao izahay. Voababo ny filazantsaranao sy ny fitiavanao izahay, Tompo, ka indro indray vonana avao ny fiainanay, andray ny teninao, enao no anjaka feno ao anatin'ny fonay, azonay manaiky izany fanavaozanao izany. Dia tario amin'ny alalan'ny fanahy masina izahay, azonay mandray izay tianao Andriamanitra ampitaina aminay, amin'ny alalan'ny teninao. Dia mitenena aminay, Tompo, fa vonona iaino anao izahay. Amen. Ny mofinainantsika amin'ity andro anio ity, asan'ny apôstôly 9 ny andinin'ny 220 hatramin'ny 240. Asan'ny apôstôly 9 ny andinin'ny 220 hatramin'ny 240. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy anjelin'ny Tompo nilaza tamin'i Filipo ka nanao hoe: mitsangana ka mandehana mianatsimo ho any amin'ny lalana midina avy any Jerosalema makany Gaza. Dia hevitra izany. Dia nitsangana izy ka lasa nandeha, ary indro nisy lehilahy Etiopianina tandapany Kandasy, mpanjaka vavin'ny Etiopianina, sady mpitahiry ny hareny rehetra, ary tonga tany Jerosalema izy mba hivavaka. Dia nody izy ka nipetraka teo anatin'ny kalesiny, ary namaky teny tao amin'ny Isaia mpaminany. Dia hoy ny fanahy tamin'ny Filipo: andeha manantona ka mankanesa amin'io kalesy io. Ary Filipo niazakazaka nankeo aminy, dia nandre azy mamaky teny tao amin'ny Isaia mpaminany, ka niteny taminy hoe: mofo fantatrao va izay vakianao? Fa hoy izy: ataoko ahoana no fahay, raha tsy misy mampianatra? Ary izy nangataka ny Filipo hiakatra sy hipetraka eo aminy. Ary izao no tenin'ny soratra masina no vakiany: nentina ho vonoina tahaka ny ondry izy, ary tsy nilobava tahaka ny zanak'ondry mona eo anoloan'ny mpanety azy. Ny fihetretena no nanaovany azy resy lahatra, ary iza no ahalaza ny amin'ny miarabelona taminy, fa ny ainy no esorina tamin'ny tany. Ary ilay tandapa namaly amin'ny Filipo ka nanao hoe: masiny ianao, iza moa no lazain'ny mpaminany amin'izany? Ny tena ny vasa olo-kafa. Ary Filipo nilobava dia nanomboka teo amin'izany soratra masina izany nitory an'i Jesosy taminy. Ary nandeha teny an-dalana izy, dia tonga teo amin'izay nisy rano. Ary hoy ilay tandapa: indro rano, ka inona moa no mahasaka anahy tsy atao batisa? Dia nasainy najanona ny kalisy. Ary izy roa lahy, dia Filipo sy ilay tandapa, nidina ho eo amin'ny rano, dia nataony batisa izy. Ary rehefa niakatra avy teo amin'ny rano izy roa lahy, dia nentin'ny fanahin'ny Tompo Filipo, ka tsy hitan'ilay tandapa intsony, fa nandeha tamin'ny nalehany izy sady ny faly. Fa Filipo hita tany Azota, dia nitoro ny filazantsara tany amin'ny tanàna rehetra izay nalehany, ambara-pahatonga ny tany Kaisaria. Ray masonao, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Dia mbola napaka ao amponareo hatrany any ry havana ny fiadanan'i Kristy,
Amin'ity talata maraina fa 3 volana May 2024 ity izay mbola hibanjinantsika ny lohahevitra hoe nitaridalana ny fanahy masina dia izao zara-mofinaina ho antsika ao amin'ny asan'ny apôstôly 9:29 hatramin'ny 10 izao nondeha akahantsika ny afatra. Raha jerena izao tantara izao dia misy zavatra maro dia maro tokoa ambaran'ny soratra masina fa amin'ity anio ity dia zavatra telo no hosongaitsika ao anatin'izao soratra masina izao ahatakarantsika izay hitarihan'ny fanahy masina antsika azontsika mitondra tena tsara indray amin'ity andro anio ity sy ny ho avintsika manontolo. Ny olona tarihin'ny fanahy masina voalohany indrindra aloha mandeha amin'ny fahatokiana. Mandeha amin'ny fahatokiana ny toe-po sy ny toe-panahin'ny Filipo no anakarantsika izany. Tarihin'ny fanahy masina Filipo andeha hitory ny filazantsara, mandeha mianan-tsimo ho any amin'ny lalana midina avy any Jerosalema makany Gaza. Lalana mandalo tany efitra, misy lalana maromaro ihany koa, ny lalana azona miainga avy ao Jerosalema ho any Gaza, fa ity lalana manokana ity no nitarihin'ny fanahy masina ny Filipo ary dia nanaraka izany izy. Tsy nametra-panontaniana, tsy nisalasala akory fa dia niainga ary dia nanaraka izany lalana izany. Rehefa nandeha izy dia nahita ilay kalesy indray, ilay kalesy izay misy ilay tandapa Etiopiana izay mamaky ny soratra masina. Eo indray izy no tenenin'ny fanahin'Andriamanitra hoe manantona ny kalesy. Ary rehefa nanantona ny kalesy izy dia nanantona ny laza tamin'ilay Etiopiana avy hatrany izay heverina ho minisitra eo amin'izany firenena Etiopiana izany. Izany hoe manana mpiambina zany. Tsy hoe izy rery no anatin'ilay kalesy ka hoe andeha hanantona dia hiresaka, fa misy olona maro manodidina azy nefa na dia izany aza dia niezaka nanantona hatrany Filipo ka dia niresaka tamin'io Etiopiana io. Tsy misy fisalasalana, tsy misy fatahorana akory fa dia mandeha amin'izay hitarihan'ny fanahy masina. Rehefa tonga teo amin'ilay Etiopiana izy, olona tsy fatany akory, olona tsy mbola nifampiresaka taminy kanefa dia indro indray anontaniany hoe fantatrao va izay vakianao. Ary rehefa namaly ilay Etiopiana dia nilaza taminy hoe mipetraha eto akaiko eto, dia niakatra indray izy ary nitory ny filazantsara tamin'ilay Etiopiana. Izany hoe tamin'izay lalana rehetra nitondran'Andriamanitra azy ho amin'ny fitoriana ny filazantsara, tsy nanam-pisalasalana mihitsy Filipo, tsy nametra-panontaniana akory izy hoe fa maninona kay no tsy maintsy ho izao na tsy maintsy ho toy izany ny lalana hitondranao Andriamanitra, fa dia nanaiky tampitiavana izy ary dia nitory ny filazantsara. Ry havana malala rehetra ao amin'ny Tompo, isika rehetra izao no hiantefana izany tenin'Andriamanitra izany. Tarihin'ny fanahy masina isika amin'izay rehetra lehentsika, amin'izay tokony hitoriantsika ny filazantsara, andeha tsy salasala isika. Tsy hoe izay olona efa fantatsika ihany, tsy hoe izay efa mahazatra antsika ihany, fa indraindray olona mbola tsy fahitantsika mihitsy, mbola tsy nifanerasera tamintsika mihitsy no hitarihin'ny fanahy masina antsika, hitoriantsika ny filazantsara. Dia ho fitaovana eo am-pelatanan'Andriamanitra isika hanambarany amin'ny famonjen'i Kristy, satria izany indrindra ny tenin'Andriamanitra no torian'i Filipo tamin'ity tandapa Etiopiana ity eto. Dia ny tantaran'i Jesosy Kristy ilay nanolotra ny ainy hamonjy ny firenena rehetra. Dia ho isika rehetra no mpitory izany filazantsara ny Kristy izany, tsy amin'ny mpisalasalana, tsy amin'ny fametrahana fanontaniana, fa amin'ny fahatokiana tanteraka. Fa ankoatr'izay lalana nizoran'ny Filipo tamin'ny fitoriana ny filazantsara izay dia misy ilay tandapa ihany koa azontsika manakatra hoe manahoana ray ny toe-panahin'ilay tandapa manoloana ny fitarihan'ny fanahy masina. Ny olona tarihin'ny fanahy masina raha hijerena amin'ilay toetra n'ilay tandapa dia manaiky hitombo amin'ny finoana, manaiky hitombo amin'ny finoana. Ilay tandapa Etiopiana izay tsy mba isan'ny jiosy fa jentilisa rahateo ihany koa no indro tonga tany Jerosalema mba hivavaka. Izay zavatra tsy dia mahazatra loatra
fa indrindra raha ity asan'ny apôstôly toko fahavalo ity no resahantsika dia ao anatin'ny fianenjehana mavaivay no zava-misy ankehitriny izay iainany reto mpanompon'Andriamanitra ireto, na dia ao anatin'ny fanenjehana aza izy jentilisa indrindra no mihazakazaka mandeha mamonjy ny tempoly iain'ny tenin'Andriamanitra ary dia tonga tany Jerosalema izy niatrika ny fanompoam-pivavahana, fa rehefa niverina avy tany Jerosalema izy dia niverina namaky ilay tenin'Andriamanitra norenesiny tany anatin'ny tempolin'Andriamanitra tany Jerosalema mba azono mitombo ihany koa amin'izany finoanan'Andriamanitra izany. Efa norenesiny tany am-piangonana izany tenin'Andriamanitra izany, saingy izao noverenany novakiana ary rehefa tonga Filipo anontany azy ny amin'izay novakiana fantany na tsy dia nanana fanetretena izy fa tsy mahay mahalala izay ambaran'ny soratra masina raha tsy misy mampianatra azy ary dia vonina hianatra rahateo izy. Araka nefa nambara dia ministry ny toe-karena teo amin'ny firenena Etiopiana ity tandapa ity raha ny ambaran'ny soratra masina, satria mpitandrina ny raharaha rehetra sy ny harena teo amin'ny firenena Etiopia izy ary dia olona manam-pahaizana, manam-pahalalana, saingy izao manana fanetretena vonina hianatra ny tenin'Andriamanitra ary dia nanaiky nampianarin'ny Filipo izy. Rehefa nianatra izy dia nandre ny tenin'Andriamanitra, tsy nijanona teo amin'izay fandrenesana sy fianarana ny tenin'Andriamanitra izay, fa izy indrindra koa no nangataka mba hatao batisa. Tena toy izany isika rehetra ao amin'Andriamanitra, tsy hoe rehefa mandre ny tenin'Andriamanitra indray mandeha isika dia mionona ny amin'izany, fa tao amin'ny tenin'Andriamanitra isika azoto hianatra mandrakariva ny tenin'Andriamanitra, azoto hitombo amin'ny finoana ary anao dingana mihoatra noho izay efa vitantsika. Tsy hoe efa vita batisa dia mijanona treo, tsy hoe efa mpandray ny fanasan'ny tompo dia mijanona eo ihany, na efa mamaky ny soratra masina dia mijanona treo ihany, fa marobe ny sehatra azahoantsika mitombo amin'ny finoana eo anivon'ny fiangonana. Andeha isika mba hiezaka anahaka ity Etiopiana ity, hitombo amin'ny finoana, androso mandrakariva amin'izay endriky ny fahalalantsika ny tenin'Andriamanitra. Fa isika rehetra izao no tao amin'ny tenin'Andriamanitra hitombo amin'izany finoanan'Andriamanitra izany eo amin'ny fiainantsika, tsy hijanona amin'izay dingana efa vita, fa hitombo hatrany eo anivon'ny fanomponan'Andriamanitra. Fa ny fahatelo dia izao hoe ny olona tarihin'ny fanahy masina dia mitory ny filazantsara amin'ny toerana rehetra. Ery amin'ny andinin'ny 700 ery izao no ambaran'ny soratra masina, fa Filipo hita tany Azota dia nitory ny filazantsara tany amin'ny tanàna rehetra izay nalehany ambara-pahatonga ny tany Kaisaria. Filipo izay avy nitory ny tenin'Andriamanitra tamin'ilay tandapa no indro indray tsy hita teo anatrehany fa hita tany Azota dia nitory ny tenin'Andriamanitra sy ny filazantsara tamin'ny toerana rehetra nalehany, izany hoe tsy nijanona teo amina toerana iray efa nisy azy Filipo, fa nifindra toerana trany tamin'izay lalana rehetra nalehany, tsy nionona tamin'izay efa nametrahan'ny tompo azy, izay fitoriana efa vitany tamin'ity Etiopiana ity, fa nandeha indray nandeha nakany Azota izy. Tany Azota no nitory ny filazantsara izy, fa rehefa voatory ny teo Azota dia tsy nijanona teo izy fa nifindra ny kisaka mandrakariva tonga hatrany Kaisaria izy, ary tamin'ireny toerana rehetra nalehan'ireny dia nitory ny filazantsara hatrany izy. Isika rehetra izao no irahin'ny tompo hitory ny filazantsaran'Andriamanitra, hitory ny famonjen'i Kristy amin'izay toerana rehetra lehantsika, amin'izay lalana rehetra dia avy ny tongontsika, tsy hijanona amin'ny toerana iray ihany dia hoe eo anivon'ny tokantranontsika ihany na eo anivon'ny fiangonana ihany no hitoriantsika ny filazantsara, fa amin'izay rehetra toerana nirahan'ny tompo antsika, izay rehetra lehantsika dia ho fitoriana ny filazantsara ny fiainantsika, na dia tsy miteny akory aza ny vavantsika dia ny fiainantsika sy ny fihetsintsika rehetra dia ho fanambarana ny filazantsaran'Andriamanitra, hitory izany fahatsaran'ny Kristy izany. Ka ataona olona isika ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, ravana malala rehetra ao amin'ny tompo mandehana ary dia mitory ny filazantsara amin'izay rehetra lehantsika sy diavintsika, izay rehetra mifanerasera amintsika amin'ity tontolo andro ity sy amin'ny ho avy manontolo, dia mba hahita izany fahatsaran'Andriamanitra izany.
andray izany filazantsara ny Kristy izany amin'ny lalantsika rehetra izao. Raha fezina izay rehetra nambara dia izao hoe ny olona rehetra tarihin'ny fanahin'Andriamanitra na ny fanahy masina dia mandeha amin'ny fahatokiana, tsy mametra-panontaniana fa manaraka izay tarihin'ny fanahy azy. Manaiky hitombo amin'ny finoana amin'ny lafiny rehetra, manaiky hianatra mandrakariva ny soratra masina, hanao dingana azona mitombo amin'izany finoana izany, fa indrindra hitory ny filazantsara amin'izay toerana rehetra nirahan'ny Tompo sy andehanantsika. Dia ho amintsika rehetra izany tenin'Andriamanitra izany, fa ny voninahitra kosa ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Hivavaka isika. Isaoranay ianao ry Tompo Andriamanitra io, fa vonay hitarika anay amin'ny alalan'ny fanahy masina. Eo amin'ny androm-piainanay rehetra dia ampianarinao mandrakariva izahay ny amin'izay lalana hitondranay ny fiainanay eo ambany fitarianao amin'ny alalan'ny fanahy masina. Tamin'ity andro androany ity indray dia nampianarinao izahay fa rehefa tarihiny fanahinao masina izahay dia mandeha amin'ny fahatokiana, tsy misalasala ny amin'izay hitarianao anay. Manaiky hitombo amin'ny finoana ka manao dingana mandrakariva, azonay mitombo amin'izany fanarahana anao izany. Hitory ny filazansaranao amin'ny toerana rehetra alehanay, tsy hijanona amin'ny toerana iray ihany, fa amin'izay rehetra misy anay dia andeha izahay. Hitory izany filazansaranao izany. Tompo, misaotra ny amin'ny teninao. Hifonanay anefa, satria indraindray dia misalasala izay ny amin'izay hitarianao anay amin'ny alalan'ny fanahy masina. Indraindray izahay dia mionona ihany amin'izay efa omenao anay, dia izay finoana efa nananay, tsy vonina hitombo amin'izany finoananao izany, tsy manana fanetretena, tsy manaiky ho tsy ampy eo anivon'izany fahalalana ny teninao izany. Indraindray izahay dia tsy manambara ny fahatsaranao Andriamanitra, ka ny fiainanay rehetra dia tsy hanehoanay izany mahampanomponao anay izany. Hifonanay ireny Tompo, fa te hanavao ny fiainanay indray izahay, manomboka amin'izao fotoana izao sy amin'ny ho avy manontolo, ho mpanambara ny hatsaranao, hitombo amin'ny finoana ary anaiky ny fitarianao. Tehirizo ary izahay Tompo, fa tsy mahay mitahiry ny tenanay eo aminao. Matoky manananao izahay fa hiaraka aminay ianao, azonay mandeha araka izany fitarianao anay izany. Petraka eo am-pelantananao ny tontolo andronay amin'ity andro anio ity, fandaharam-potoananay rehetra dia eo ambany fitarianao fanahy masina izany. Ianao ihany koa no hiasa aty anatinay, azonay mitondra tena tsara hanehoanay ny voninahitrao eo amin'ny fiainanay. Dia izay rehetra heverinao ho mahasoa sy mahatsara ny fiainanay, ny ankonanay, ny fiangonanao sy ny firenenay amin'ity tontolo andro ity sy amin'ny ho avy manontolo Tompo, dia angatahnay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ilay efa nampianatra anay hivavaka manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, mamasina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay anio izay hanina saza ho anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, hanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raiso amin'ny finoana ny tsodrano izay atolotra anareo amin'ny anaran'i Jesosy. Andriamanitra hatanteraka izay rehetra tokony ho anareo araka ny hareny amin'ny voninahitra ao amin'ny Kristy. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.